Tompomasy kosa amin'ny fampahafantarana ny toetry ny andro na feno ny fepetra alina ka nomena ny anarana hoe Edilson ilay rivodoza ao amin'ny ranomasimbe Indiana raha ny voalaza ny sampandrara mpamantatra ny toetr'andro etsy Ampasapito. Tsisy fiantraikany amin'ny mety toetry ny andro eto Madagasikara nefa aloha ity rivodoza ity raha ny fanazavana nomen'izy ireo hatrany. Tonga zany fepetra dia ahafahana manome anarana azy dia efa nahazo anarana izy io tamin'ny maraina Edison. Tsisy fiantraikany velively amin'ny mety toetry ny andro eto Madagasikara ny fisian'izy io satria raha zao fisotro azy zao dia avy atsimo any amin'ny faritry nosy Maurice Larenao zany izy no miverina fa toetra izay adrafitra ny toetry ny andro amin'ny faritry ny fety Madagasikara zany dia isika ao anatin'ny volinandrom-pahavaratsika. Ny orana zany dia ho avy ny orana fahasaingy ny abetsahany fotsiny no somary miaina kely indrindra aty amin'ny fahatantan'ny sy manodidina fa manao tamin'ny zoma any vao antenana fa somary tonga indray zany mirosakorona latsaka indrindra aty amin'ny fahatantan'Anarivo fa amin'ny ankapobeny zany ny orana dia misy saika manerana nosy afa-tsy ny faritra tsy mandrefana iny no maina ny andro. Maripana amin'izao fotoana izao dia manodidina amin'ny 20 ny hafanana ambony indrindra ary eo amin'ny 20 na 17 ny hafanana ambany indrindra. Tsy dia hisy fihavana loatra io androany sy rapitso fa amin'ny manomboka amin'ny faraparan'ny herinandro any dia manomboka tsy fiakarany kely zany hoe ekatra manodidina ny 30 degré celsius eo ny hafanana ambony indrindra aty amin'ny fahatantan'ny sy manodidina. Ny ankapobeny zany ny rivodoza dia zavatra voajanahary izy io. Tsy afaka minavina fa raha ohatra hoe ara-statistika zany no resahana dia manodidina ny 3 na 4 eo tokony toetra na andala aty amin'ny faritra misy amin'ny Madagasikara zany hoe tokony drona aty Madagasikara fa ny abetsahany zany dia teo moa satria raha malala fa zavatra voajanahary.